Efa saika namarana ny taom-pianarana amin'ny ankapobeny telo volana voalohany ireo sekoly rehetra eto amintsika amin'izao fotoana izao ary dia maro no manatanteraka fety aman-danonana entina namaranana izany anamariana ihany koa ny fety isany amin'izany ohatra ny Tetsenivy ny collège privé Andresena Anosy Avaratra izay nanamarika ny fety tamin'ny andro ny omaly. No ny mahafety ny olona rehetra tsy hakanavaka ny krismasy dia nikarakara fety miavaka ny collège privé Andresena ny Anosy Avaratra. Hita tamin'izany ny mpianatra rehetra, ny mpampianatra ary ireo ray aman-dreny mpianatra. Efa fotoana elaela tokoa no manana ity fety izay tanterahana ny alahady lasa teo ity. Samy indray anjara tamin'izany fankalazana avokoa moa ny kilasy tsirairay samy ezaka nampiseho ny talentany ihany koa ary dia faly na ireo mpampianatra, ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny ihany koa. Amin'ny mahafankalazana ny fetin'ny krismasy azy dia mba antoerana ny hira novetesin'ny ankizy ny tsy anjery. Hita ho faly avokoa ireo rehetra tonga dia ny antoerana. Ny collège privé Andresena Anosy Avaratra dia miara-mankalaza amin'ny ray aman-dreny ny fetin'ny Noely. Ny collège privé Andresena moa dia ahitana activité maromaro ao anatin'izany ny danse, musique ary ihany koa ny karaté. Fandaharam-potoana manaraka dia ny classe vert izay atao eny Tsimbazaza na Ambohimanga. Ny collège privé Andresena Anosy Avaratra dia mirary Noely sambatra sy fety faran'ny taona mahafinaritra ho antsika rehetra. Sekoly azo lazaina fa anisan'ny manana ny maha izy azy ny collège privé Andresena ao Anosy Avaratra satria dia zato isan-jato no voka-panadinana tamin'ny taom-pianarana ateo iny ary tsy mitsahatra manavao sy manatsara ny fampianarana rahateo ny tompona andraikitry ny sekoly. Dia zay vaovao zay ihany koa toko lasy toboko vavy ary no amaranantsika indray ny fotoana tamin'ity takarivan'ny alatsinainy ity saorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny raha-pitsondrentsika amin'ny famehy fotoana eto veloma tompoko.